Iry zany ray masonao. Norambavaka sanatray fiangonana amin'ny sabata folakandro ity. Dia misaotra fa iteny aminay ianao. Ampahery anay ianao. Ary indrindra ny fiangonana koa dia vomenao fotanolona ka mahay mandray ny teninao. Mba ho tonga fiainana mihitsy ny tezy ambara aminay. Ary mba tonga anay ho vohomana rehefa ho avy tsy ela iny amin'ny raha olanitra ianao. Dia rainay ianao Andriamanitra ka lazainay mena voninahitra amin'izay teno ambaranao aminay eto. Asanatra kosa ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Tomba avy Nazareta, indrindra ny finoana ny asany ranao. Misaotra indrindra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Azo toerana tompoko. Ry rahalahy sy anabavy malala ao amin'ny Kristy Jesosy. Isika rehetra dia efa samy mahafantatra. Isika rehetra dia samy matsapa fa teny efa akaiky mbiam-baravarana ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raha olanitra. Raha teny efa mbiam-baravarana efa ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raha olanitra dia ny zavatra mahagaga sy mahavariana. Dia betsaka ny olona no mbola tsy todona. Betsaka ny olona mbola tsy dia miraika ny amin'izany fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raha olanitra zany. Ao ihany koa nefa miomana. Ao ihany koa nefa tena dodona fa hoe itenan Jesosy eny amin'ny raha olanitra. Ny zavatra mampalaelo nefa dia rehefa ho avy eny amin'ny raha olanitra zao araka nambara tamaraina, maro ny olona no very. Betsaka ny olona dia mivavaka aza. Betsaka ny olona dia mafana fo amin'ny fanomponan'Andriamanitra aza. Ho very rehefa ho avy eny amin'ny raha olanitra Jesosy. Ny zavatra nambaran'i Jesosy rehefa ho avy eny amin'ny raha olanitra izy. Dia inona ny zavatra nanondran'ny olona? Inona ny zavatra nampahafantarin'ny olona ny tokony ataontsika amin'izao andro farany izao? Hoy ny ten'Andriamanitra ao Marka 1. Jesosy no milaza an'ilay fanambarany eto. Marka 1. Teny 4:20 sy ny 5:20. Marka 1. Teny 4:20 sy ny 5:20. Izao ny vaky ny teny rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe, Marka 1 dia 4:20 sy ny 5:20 manao hoe, rehefa voasambotra Jaona dia nakany Galilea Jesosy nitoro ny filazantsara an'Andriamanitra ka nanao hoe, efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mibebay ianareo ka mino ny filazantsara. Nanambara Jesosy fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Efa atombotra ilay andro iverenan'i Jesosy eny amin'ny raha olanitra. Inona zavatra nasaina ataontsika? Mibebay ianareo dia mino ny filazantsara. Asain'Andriamanitra mibebaka ilay olona, asain'i Jesosy mibebaka zaho sy ianao. Ny dikany hoe mibebaka, raha ten'Andriamanitra jerena dia dikany hoe mibebaka miverina. Miverina amin'Andriamanitra. Ary indrindra asainy mino ny filazantsara. Izany hoe ny fibebana zany tsy maintsy miaraka amin'ny finoana ny filazantsara. Fa maninona moa ny asaina mino ilay filazantsara? Fa gatsy rehefa mivavaka fotsiny dia mety. Gatsy rehefa miditra am-piangonana dia izay. Fa maninona ny asiny mino ilay filazantsara? Dia raha tsika fanambarany ten'Andriamanitra amin'ny Korintiana 1:5-20. Be dia be ny olona no tsy mahay, tsy mahafantatra ny atao hoe filazantsara. Fa rehefa taran'ny filazantsara dia hoe Mateo, Marka, Luka, Jaona. Satria izay nivakina anaty Baiboly hoe filazantsara nosoratan'i Mateo, filazantsara nosoratan'i Jaona, filazantsara nosoratan'i Luka. Izy mieritreritra hoe reo no atao hoe filazantsara. Ekeny zany tsy lavina, filazantsara reo. Fa saingy izao foana ny fanambarana apetraka hoe ny hazo anankiray tsy maniry raha tsy misy vakany. Filazantsara ny torindreo, filazantsara no ambarandreo, fa avaiza ny fototra ny filazantsara izay torindreo apôstôlireo. Dia raha tsika fanambarana ten'Andriamanitra amin'ny Korintiana 1:5-20. Andiny 1 ka hatramin'ny 4. Korintiana 1:5-20. Andiny 1 ka hatramin'ny 4. Izao ny vakan-teny rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, ary ampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara izay nitoriko taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo izay amonjenanareo koa raha tananareo tsara arak'izay teny notoriko taminareo raha tsy niny foana ianareo. Drango katreo aloha. Ampahafantariko anareo izy ny filazantsara izay nitoriko taminareo, iorenanareo, noraisinareo, ary rehefa niorenana noraisina ilay filazantsara izay nitoriana taminao dia amonjen'Andriamanitra ilay filazantsara.
tena amonjen'Andriamanitra le filazantsara. Izany hoe ny famonjenantsika zany ry havana dia le filazantsara ny fototra. Io ny fototry ny amonjen'Andriamanitra antsika. Fa inona le filazantsara izay amonjenantsika ary? Ozy ny andininy telo sy manaraka amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa natolotra anareo isany zavatra voalohany indrindra ilay niraisiko dia izao: Kristy maty noho ny vahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevona ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Io zany ny atao hoe filazantsara. Jesosy maty dia nalevona ary natsangana Andriamanitra tamin'ny andro fahatelo. Io ny atao hoe filazantsara. Ka io ny asian'i Jesosy inony le olona. Bidibe ny olona mino an'izany, ka ny olona rehetra mino an'izany daholo, le kamaroan'ny olona Jesosy maty zany izy dia nalevona izy dia natsangana tamin'ny maty izy. Mino an'izany ny olona. Fa saingy izao anefa fantatry le olona zany, inony le olona zany izay lara nalalovan'i Jesosy. Fa saingy tsy mety ateraka eo amin'ny tenany ny vokatra ny le filazantsara. Satria ny ahoana? Inona mahatonga le filazantsara fantatry le olona hoe maty Jesosy dia nalevona dia natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty? Dia inona mahatonga anazy tsy miova? Inona mahatonga azy tsy tanteraka ny fanafana? Satria le fampiasana le filazantsara an-tsain'le olona. Ny fantatry le olona dia izao: ino raha antanina izy? Inona kay nahatonga Jesosy maty? Dia noho ny fahotako, noho ny fahotanao, zay nahatonga azy maty amin'ny fijaliana. Rarin'le olona raha tsy afaka, satria nahoana? Ny fahalalan'le olona dia mbola hoe le fahotana natao tao amin'i Jesosy. Tsy ny fahotana natao tao amin'i Jesosy, tsy ny fahotana natao tao aminy, fa le tena le olona mpanota, ty za mpanota ty mihitsy napetraka Andriamanitra tao amin'i Jesosy, fa tsy le fahotana akory. Zao ny tena Andriamanitra amin'ny Galatiana. Galatiana Galatiana toko fahadimy dinidiny efatra amby roapolo. Galatiana toko fahadimy dinidiny fa efatra amby roapolo. Dia izao ny vakanteny rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy tompo manao hoe fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifandrisy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Hay ve tsy le fahotana natao tao aminy? Hay ve tsy le fahotana niaraka vonona taminy? Fa le tena le olona mpanota mihitsy. Ty zaty mihitsy nataon'Andriamanitra tao amin'i Jesosy. Rehefa nataon'Andriamanitra tao amin'i Jesosy zasy ianao, dia le nofoko misy filana, misy fandriana napetraka tao aminy. Izy le olona malala zany izy fa ono ianao ve ao amin'i Jesosy? Antanina izy. Ianao ve tena ao amin'i Jesosy marina rahalahy? Ianao ve ao amin'i Jesosy enabavy? Eny ao amin'i Jesosy ako. Ahoana moa zany tsy ao amin'i Jesosy? Ahoana ary natongavanao amin'i Jesosy? Avy amin'izay le olona mitanisa, zany efa mivavaka e, zany efa miditra am-piangonana e, zany efa vita batisa e, zany efa mitory e. Ahoana tsy ao amin'i Jesosy amin'izany? Tsy ao amin'i Jesosy izy rehefa izay. Ndray andro nisy rahalahy mpiangona amin'ny fiangonana hafa, tokom-pivavahana hafa ny misy azy. Tena mafana fo izy amin'ny fitoriana filazantsara, tena mafana fo izy ny amin'ny fivavahana. Ary dia miteny afoana io rahalahy io: ndao rahalahy hiaraka amiko, tsy kesenao hainga mivavaka ato amin'ity orinasy ty. Dia nanontaniako izy: fa hono rahalahy, fa ianao ve tena ao amin'i Jesosy marina? Ohatray foana rahalahy izy zany zalazanao ao amin'i Jesosy ako. Zany ve tsara kosa zany? Ahoana ma natongavanao amin'i Jesosy? Rahalahy, zay rahalahy izy mitory. Zaho izy efa tamin'ny taona zao ny vita batisa. Zaho izy efa ela nandray zay efa nanolotra ny tenako aho izy. Efa nandray anazy tombo sy mojo ny fenako aho izy. Zao nabarako taminy, tsy ao amin'i Jesosy ianao raha izany. Gaga le rahalahy sady taitra izy. Ahoana izy ny tsaranao anava tsy ao amin'i Jesosy a? Tsy ao amin'i Jesosy ianao ka. Ahoana ny lazanao an'izany? Ndao jerentsika ny tenin'Andriamanitra hoa. Jerevana ny Korintena voalohany toko voalohany. Jerentsika ny tenin'Andriamanitra ny Korintena voalohany toko voalohany dinidiny ny sivy amby roapolo sy ny telopolo. Korintena voalohany toko voalohany ny andiny ny sivy amby roapolo sy ny telopolo. Dia izao ny vakanteny vakina ny anaran'i Jesosy tompo manao hoe mba tsy hisy nofo azo mirehare anatrehan'Andriamanitra. Janko atray aloha vakanteny fa ianao mirehare loatra hoa. Andriamanitra midema mba tsy hisy nofo azo mirehare anatrehan'Andriamanitra. Ianao mirehare loatra no za vita batisa, no za vita am-piangonana, no za afa mitory, no za afa ela nanolo tena sy nandraza tompo. Mirehare anao noho iza, noho iza, noho iza. Izy mihitsy moa nambarako taminy raha atao sara le zavatra lazainao.
Dia toa mikôzelibrant Andriamanitra fa hainao daholo manao ny asa rehetra sy ny ezaka mahatonga anao amin'ny Jesosy. Fa raha te ao amin'ny Jesosy ianao, ahoana no zavatra mila inonao, mila fantarinao mahatonga anao mba ao amin'ny Jesosy? Zao tena Andriamanitra ny 1:30. Fa avy aminy, izany hoe avy amin'Andriamanitra no nanaovana anareo ho ao amin'ny Kristy Jesosy, izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasindana ary fanavotana ho antsika. Teo le rahalahy voakaka. Dia ahoana aho rahalahy? Ahoana tonga anao amin'ny Jesosy? Zay zaniko. Io ny tenin'Andriamanitra io, avy amin'Andriamanitra raha lasanabavy nanaovana antsika ho ao amin'ny Jesosy. Rehefa tsy zay ny finoan'le olona, rehefa tsy zay ny fantatry le olona, dia mivavaka le olona fa reny tsy mivatoetra. Mivavaka le olona fa izy rehefa fiainana andavanandro dia eny ihany, mpandangy eny ihany, mpametsivetsy olona eny ihany, mpiteniteny foana, mpivosa olona eny ihany, mpanaratsy olona eny ihany. Dia izy mivavaka fa tsy miova ny toetrany. Satria le olona mahafantatra fa Jesosy maty, dia nalevona, dia natsangana tamin'ny maty, fa saingy tsy fantany hoe ahoana ny fomba namonjena azy tamin'izany. Mety misy tsika efa ela ny mba te hiova. Mety misy tsika efa tena ela no mba mivavaka fa tsy mety afaka mihitsy, to tsy mety miova mihitsy, to mbola mitarazoka ihany le toedratsy fahazaran-dratsy. Mila mipetraka aloha ny finoana ary mila manaiky hoe ay ve Andriamanitra ny nanao ahy tao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ary rehefa nomen'Andriamanitra ny Jesosy, dia lavon' Jesosy ve hoe tsy mandray andreo aho, aleo ry anina ihany, aleo ny jiosy ihany. Lavony ve rehefa nataon'Andriamanitra tao aminy? Zao ny tenin'Andriamanitra. Be dia be mantsy ny olona ankehitriny rehefa misy olona tapa-kevitra ny vavaka, tapa-kevitra mba te ho afaka amin'ny fisototoka, fifohana azy giara, ny tedratsy fahazaran-dratsy, dia ozy le mpivavaka matetika mezay ianao e, rehefa miezaka ianao afaka ianao. Mandehana misy ianao manolo tena ho an'i Jesosy, dia raiso amin'izay izy ho tombo sy mamonjy ny fiainanao. Tsy mahalala koa le olo dia iany ary aleo mandeha hivavaka amin'izay aho zany, andeha hanolo tena ho an'i Jesosy amin'izay aho zany. Tonga ao aminy ve? Tsy tonga ao amin'ny Jesosy, satria nahoana? Andriamanitra mametraka ny olona ao amin'ny Jesosy. Marina ve zany? Jaona 4:9. Jaona 4:9 dinidininy 7:30 sy ny 4:70. Jaona 4:9 dinidininy 7:30 dia avy eo mandreny 4:70. Izao ny vaky ny teny vakinda amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe izay rehetra omeny ray koa no anatonay, ary zay manatona dia tsy mba ho laviko mihitsy. 4:70. Tsy misy olona mahay manatona raha tsy tamin'ny ray izay naniraka ary zao anangana azy amin'ny andro farany. Mazava ny fanambaran'i Jesosy, tsy misy olona mahay manatona. Na iza zany olona hiteny manolo tena ho an'i Jesosy amin'izay mandray azy amin'izay hoe tompomonjy ny fiainako nataon'ny foko manokana. Tsisy ozy Jesosy. Tsy misy olona mahay manatona raha tsy mitao ray izay naniraka. Izany hoe ny zavatra mila inona zany? Raha le tenako mpanota, raha le zandevozon'ny ota, raha za le mpijangajanga, mpiteny ratsy, mpamon'olona, mba te hiova amin'izay tetrako sy fahadalako zay, dia izao zany mila venoko Andriamanitra. Misaotra fa ianao mihitsy nefa nametraka tao amin'ny Jesosy. Ka rehefa natao tao aminao a Jesosy, dia niara-kapohana taminao, niara-vonoana taminao, niara-maty taminao, niara-kanalevona taminao. Velona anao Jesosy, velona koa olom-bavao. Dia manantena va ty foko ty, hamboarinao le foko Jesosy, mba ho afaka amin'le fo vato, ho afaka amin'le fo mora tezitra, le fo mora malahelo, mba ho afaka amin'le vava miteniteny foana, mandaingy, mamitaka mipety faratsina. Raha izay ny tarainan'le olona, izay ny fantatry le olona, dia nendray le olona mbola mametraka fisalasalana. Ngamontsika nahitany zany. Ianao ve natsapa mihitsy hoe io ianao fa niraisin'Andriamanitra dia napetrany eo amin'ny Jesosy? Mety tsapy zany. Tsy rianao zany. Fa saingy zao, ino taken'Andriamanitra? Ny finonany zay. Ny finoky zany fa napetraka Andriamanitra ao amin'ny Jesosy ao. Hebreo 4:20. Hebreo 4:20. Hebreo 4:20. Dia nindiny voalohany dia avy eo mandreny nindiny fahaenina. Hebreo 4:20 dia nindiny voalohany dia mitsambiko ilay amin'ny nindiny fahaenina rehefa avy eo. Amin'ny anaran'i Jesosy hatrana makina ny teny manao hoe
Ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra tenaina fa ny ona ny zavatra tsy hita. Ny finoana fahatokina amin'ny zavatra tenaina fa ny ona ny zavatra tsy hita. Ina ilay zavatra tsy hita masonao? Tsika angano eta zany apetraka tao amin'ny Jesosy zany. Tsika angano eta zany Jesosy vohomby tamin'ny Jerosalema zany. Saingy izao tsika mino fa nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy dia niaraka vohomby taminy, niara-maty taminy, niaraka nalevina taminy. Fa raha tsy zay dia ahoana? Ozy ny teny amin'ny andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azona sitraka aminy. Fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaro soa izy mazoto mitady azy. Raha tsy amin'ny finoana, izany hoe Jesosy zany matoa teny hoe mino an'ilay filazantsara. Ahoana midika ilay mino an'ilay filazantsara? Maneho an'ilay zavatra tsy hita. Ny atao hoe filazantsara dia Jesosy maty, dia nalevona, dia natsangana tamin'ny maty. Jesosy maty, izy nalevona, izy natsangana, fa inona ny vokatra hoentin'izay eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao? Tsy mitondra ninonino zany raha tsy mipetraka aloha ny finoana, manana fahalalana ianao hoe ay ve Andriamanitra nanao anahy tao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Rehefa napetraka tao amin'ny Jesosy zany zasy anao, dia mazava amin'ny fanambarana ten'Andriamanitra teo manao hoe fa izay ihany Kristy Jesosy. Inona moa tika zany hoe izay ihany Kristy Jesosy zany? Mateo 1:. Inona ny dikan'ilay hoe fa izay ihany Kristy Jesosy? Fa angamba misy ty any Jesosy? Ie. Izao ilay fanambarana ten'Andriamanitra ao Mateo 1:. Mateo 1:, dia amin'ny andininy fa 2:20. Mateo 1:, dia ny andininy 2:20. Dia izao ny vaky ny teny vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataona hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Dia tsara fa misy fizarana roa eo, hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Zany hoe misy olony ao zany dia misy tsy olony ao zany. Tsy hoe ho amin'ny atokotokon'olona ihany akory natongavan'i Jesosy, na hoe ho amin'ny ampahan'olona ihany natongavan'i Jesosy, na hoe ho an'ilay olony ihany natongavany, fa natongavany dia ho an'iza? Ho an'izao tontolo zao. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao, nomeny zanany natokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa anana fiainana mandrakizay. Izany hoe ho an'izao tontolo zao natongavan'i Jesosy, natao tao amin'ny Jesosy izao tontolo zao. Fa ny dikany hoe olony izay mino ihany nefa no afaka. Zao ny teny apôstôly Paoly manao hoe fa teo amin'ny fijaliana dia fadalana ho an'izay ho very, fa mijerana kosa ho an'izay mino. Zany hoe na dia ho an'izao tontolo zao raha natongavan'i Jesosy, izay mino ihany no afaka, izay mino ihany no mahita vokatra, izay mino ihany fa nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy, manaiky an'izany, mino an'izany, mampiasa an'izany eo amin'ny tenany, dia reo ihany nahita fiovana. Reo ihany nahita fiovana, ary reo ilay lazainy hoe olony. Reo no afaka amin'ny fahotana. Fa ilay olona rehefa mbola izy mivavaka fa raha mbola ao no hita manandevo, raha mbola tsy mipetraka ilay fihinan'ny filazantsara, raha mbola tsy niara-maty tamin'i Jesosy izy, dia izao ny fiainan'ilay olona. Galatiana 5:5. Galatiana 5:5. Dia eo indrindra no nidirantsika amin'ilay fampaherezana tamin'ny maraina manao hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Inona zany ilay ho dinihana? Raha mandiny tena zany amin'izao ny faran'izao, dia ilay zavatra mila dinihana dia izao: Jesosy teny efa niara-maty taminao marina ve za? Dinio ny tenantsika ry fiangonana zany voalohany indrindra. Mila mandiny teny isanandro move efa niara-maty tamin'i Jesosy marina. So dia fahalalana mipetraka fotsiny ilay filazantsara fa sy tanteraka eo amiko. Misy olona mahafantatra an'izany, misy olona manaiky an'izany, misy olona nampianarina an'izany, saingy izao nefa izy tsy afaka. Tsy afaka izy. Dia hoe nanam-porofona fa ilay olona mbola andevony niota, miariary eny ny asany. Tsy ty rehefa amin'ny andro sabata, tsy ty rehefa amin'ny fotoana andeha mitory, tsy ty rehefa mifanerasera amin'ny mpiara-miangona, tsy ty zany. Fa rehefa any fiainana andavanandro any amin'ny tsisy mahita any am-piasana any, any am-pianarana any, eny amin'ny manodidina eny, tranga amin'izay ilay fiainana. Ilay fiainan'ny olona andevony ota. Ohatran'ny ahoana ny fiainan'ilay olona. Galatiana 5:5 dia ny 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Galatiana 5:5 dia ny 7:20 ka hatramin'ny 2:20.
Izao ny vakanteny vakina amin'ny anaran'i Jesosy tompo mana hoe fa miariary ny asan'ny nofo dia izao. Zany hoe olon'ny nofo le olona rehefa izy mivavaka rehefa ny tamanadevy dia olon'ny nofo izy. Dia miariary amin'izay le asan'ny nofo rehefa avy eo. Le fiaina maha olona mpanota azy, maha olon'ny nofo azy. Inona ny fiainan'le olona? Ozy ny tenin'Andriamanitra. Fijangajangana, fahalotona, fijejejona. Reo ny zavatra mitranga rehefa eny amin'ny tsy hita maso eny. Mbola mpijangajanga le olona. Mety tsy mijangajanga mivantana izy, mety eo ihany le hoe fa manambady dia lasa ndray manatokantrano hafa. Jangajangana zay. Fa le fijangajangana manaraka, izao ny fanambaran'i Jesosy. Efa renareo voalaza tamin'ny tolo hoe aza mijangajanga, fa izaho kosa milaza aminareo hoe zay rehetra mijery vehivavy ka mila azy am-po dia efa mijangajanga tamin'ny tampo sady izy. Le olona zany milaza fa niara-maty tamin'i Jesosy. Le olona mahafantatra le filazantsara, manaiky le filazantsara, nampianarina le filazantsara. Saingy izao anefa mbola mijangajanga le olona, mbola ao le ho tamanandevy. Voafitaka mijangajanga ihany ve? Ozy nytoyany fahalotona, fijejejona. Le olona mbola fian'ny fahalotona zavatra teneniny vavany, miteny maloto, mandaingy, mamitaka. Fio fahalotona amin'izay sy ny eritreriny. Raha toka ao tokantrano ao izy ka fahantany tsara mihitsy amin'ny efatra ny vadiny no mirava dia amin'ny efatra sara tonga ao an-trano. Amin'ny enina latsaka mbola tsy tonga, maloto amin'izay le fisainana. Izay zandray areny. So dia mbola ohatr'izao andray areny. So dia mbola maditra mihitsy ary, so dia miaraka amin'ny olo-kafa mihitsy ary. Voaloto le saina. Dia tonga amin'izay le vady mantsy malala ninina, raha matona rangavo an-trano, mibotsina le fo, lava le molotra, gaga le vadiny. Fa maninona ianao? Ka vokatra le eritreritra sy le fahaloton'le fisainana. La mirava amin'ny efatra ve dia izao ianao vao tonga. Tsoro marina ohatra saotra izao. Ao le fahalotona. Rehefa mbola tsy niara-maty tamin'i Jesosy, tsy tia mampiasa an'izany, tsy miorina amin'izany, tsy mifototra amin'izay, petraka foana le teny ratsy fahazaran-dratsy. Fahalotona, fijejejona, fanompotsapy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, ady lahy, fiafinafonana. Reo zavatra mitrangy eo amin'le olona. Rehefa mbola ao le ho tamanandevy, mbola tsy niara-maty tamin'i Jesosy le olona, dia mpanompo sampy le olona. Izany fanavahany rosa fa le mpanompo sampy sy le fanaovana ody ratsy. Indray maty izy eo fangaron'ny olona. Rehefa miresaka ny ten'Andriamanitra hoe ody ratsy, dia le makany amin'ny tantarabe zay le mitana tapakazo mampiasa zavatra avy any mpanao sikidy ireny, mpanao fanafody ireny. Fa resaka fanompo-tsampy, io ny ten'Andriamanitra ny Deutéronome mety toko fa raiky amin'ny telopolo andininy fahaenina any manao hoe dia aza manompo ny andro manin-kafa sy Andriamanitry ny firenena manodidina anareo. Izany hoe le fanompo-tsampy lazain'ny ten'Andriamanitra, le fanompo-tsampy ara-baka teny hoe makany amin'ny tantarabe manoko sikidy, fa le manompo le andro manin-kafa sy tompon'ny firenena manodidina. Ka le manodidina tsy ary manompo sampy daholo, le manodidina tsy mitana tapakazo daholo, fa inona le andro manin-kafa tompotompony manodidina? Le filan'ny maso, le filan'ny sofina. Misy fafinaretana maso mandeha dia mandeha indray le hira fa isy le hira mahafinaritra le nofo iny. Dia iny tompotomponao avy ireny kely indray aloha e. Alefa kely indray aloha fa mahafinaritra iny. Mandonadona an'le fiainana. Dia iny tompotompony ao. Rehefa tonga ny amin'ny hariva ka isakariva ho misy an'ity horonan-tsary mitoy ity amin'ny televiziona. Fa le olona tsy tara zany. Io ataovin-drava mandeha indray le anina amin'ny fito. Dia io ny tompotompony isaky tompotompony isan'andro ao. Zay le andro manin-kafa. Manao ahoana zasy ianao manoloana an'izany? Mbola tahaka izany ve? Mbola mpanompo sampy ve? So dia mbola manomponompo andreny zavatra eny. Tsy eo amin'i Jesosy ka. Tsy an'i Jesosy zany. Inona ihany koa? Fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, ady lahy. Le olona milaza fa ao amin'i Jesosy, milaza fa hijerena an'i Jesosy eny amin'ny rao alandro. Saingy ny fiainan'le olona rehefa tsy eo amin'i Jesosy izy, eny fiainana andavanandro dia mifanditra. Ao an-trano ao dia tsy misy filaminana dia fifandirana foana, ady lava. Zay ny eo tokantrano ao. Tsy eo amin'i Jesosy zany. Dia matetika le mpivavaka rehefa mitrango izay toetra ratsy fahazaran-dratsy zay, tsarain'ny olona amin'izay. Sampy ianareo mba mivavaka. Tena fomba fiteny mivavaka mba hialana amin'izany. Eny e, marina fa mivavaka fa zany tsy anjely e. Ama-olombelona nofo sy raha kosa tsy maintsy mba ohatr'izao ihany. Tsy ao amin'i Jesosy. Fa rehefa mino fa niara-maty amin'i Jesosy, dia maty le nofo
sy ny filana sy ny faniriana. Rehefa maty dia maty miaraka amin'izay mitoetra ratsy, mpazaran-dratsy rehetra, fa matoa mbola mitraka zany, miazakazafa mbola fotoana zao. Sao dia ho voafitaka, sao dia ho very, raha mbola zay le toetra sy mpazaran-dratsy, vereno amin'ilay filazantsara. Inona ihany koa? Adila, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana. Io fiafinafonana io dia tao amin'ny Saidena ny mpitrano voalohany. Vao nanomboka nanota zanak'olombelona, nihinana le voankazo damaseva, inona nataony voalohany vao tonga Andriamanitra? Lasa izy niafina an'Andriamanitra. Na hainao nitsangatsangana tao amin'izao izy dia natahotra ka lasa ny hery. Zany ke ny fiainan'ny olona ankehitriny. Le olona rehefa misy zavatra tsy mety eo an-tokantrano ao, mifamalimaly izy mivady ny hariva, tokizina tsy mety mivavaka raha matoa narangany maraina. Za tsy andeha hivavaka fa dana aloha ianao. Tsy mety mandray fanasan'ny tompo, miafina an'Andriamanitra. Fa raha tena vonona ny Iova, vonona ny ho afaka, arakaraka ny mpitrano zany, vao mainka hivavaka, vao mainka hitaraina. Jesosy zany le mbola tetrako, ho entiko eto aminao zany Jesosy. Efa natao tao aminao mantsy za, le olona taloha, mora tezitra, mora toana, mora sositra. Niara-maty taminao, niaraka nalevina taminao. Velona ianao Jesosy, velona koa olombelona, dia manantena famboarinao, diovonao. Raha zay foana ny taraina aloha isan'andro isan'andro, dia azo antoka ny famonjen'Andriamanitra sy ianao raha lazaina-pavy. Fa raha le olona tsy mazoto miresaka, tsy mazoto mivavaka, tsy mazoto mitaraina amin'Andriamanitra amin'izany toerana sy fahazaran-dratsy zany, dia zao nitoy azo ihany koa le zavatra mipoitra eo amin'ny 120. Fialonana. Asa be fialonana le olona. Le olona dia mivavaka aza dia be fialonana. Raha take sampiara mivavaka ihany. Dia mety noho ny fitahian'Andriamanitra dia mety mba navita trano na navidy moto na bisikileta le ralana le anabavy. Velona amin'izay le fialonana. Potra amin'izay le toetra ratsy. Ampafiry mba nahazo an'iny koa dia iny foana ny tengenana eo. Reto koa dia ohatra saotr'izao mihitsy. Velona amin'izay le fialonana. Famamona. Le olona rehefa mbola tsy ao amin'i Jesosy zay dia mbola manimanina ny tongolo Egypta. Mbola manimanina ny resaka famamona dia mbola mangalangalatra kely amin'ny sotrosotrena. Satria nahoana? Tsy mirona amin'ilay filazantsara. Tsy ao amin'i Jesosy rehefa zay zavatra mitranga. Dia zao nitoyany. Ny tena mety ho zava-doza mantsy. Dia zao le fanambarany ten'Andriamanitra. Eo amin'ny 1:20 zao. Fialonana, famamona, filalaovan-dratsy, ary ny toy izany, zay lazaiko aminareo rahateo, tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Andininy farateo, filalaovan-dratsy, ary zay manao izany tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Raha lasy anabavy, anjarantsika ny mandiny tena. Io filalaovan-dratsy matetika ny tena mbola mahazo ny ankamaroan'ny mpiangona. Lefa hita va zavatra ratsy, fa izy ozy ten'Andriamanitra, dia jerevantsika inona moa dika le hoe filalaovan-dratsy. Jaona voalohany toko faharoa. Jaona voalohany toko faharoa. Fa zay manao izany ozy izy tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Io zany mahatonga antsika mandiny tena amin'izao any farany zao. Tandremo sao dia misy tazana. Reo zavatra voalazan'ny Baiboly reo amin'ny tenantsika. Fa raha mbola tsabaka fa mbola misy zavatra iainako amin'ireo, miazaka zahy atombotra ny andro. Tena ho avy Jesosy. Miazaka zahy. Taraina amin'Andriamanitra, miverina amin'ilay filazantsara. Ny ankamaroan'ny mpiangona, ny ankamaroan'ny mpivavaka, miaino anatin'ny filalaovan-dratsy io. Ozy ny ten'Andriamanitra amin'ny Jaona voalohany toko faharoa. Tena modika ilay filalaovan-dratsy. Ny 5:20 katramin'ny 5:20. Amin'ny anaran'i Jesosy tompony amakinany teny manao hoe: aza ty izao tontolo izao, na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona ty izao tontolo izao, dia tsy ao anatin'ny fitiavana andray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao, dia filan'ny nofo, sy filan'ny maso, ary ndriaka moa izao fiainana izao, dia tsy avy amin'ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Izao tontolo izao le lazain'Andriamanitra fa ratsy, tandremo hoe aza ty amin'izao tontolo izao. Riavana tsaro fa Andriamanitra nanao an'izao tontolo izao. Averiko amintsika fiangonana foana zany. Raha anaty telefona tsara tarehy ty, anaty telefona tsara tarehy ty, zany tompony telefony ty. Raha za tompony no miteny aminao
hoe tandrema aza mikitikitika anio fa zava-doza tsy mety io. Mbola samy mikitika ve anao? Samy mikitika satria ny tompo mihitsy aza nefa miteny hoe aza mikitika anio, misy anto reo zany. Mety zava-doza zany ny terak'io. Samy mikitika anao. Dia ohatra izay koa ny tenin'Andriamanitra eto, Andriamanitra ny nanao an'izao tontolo izao. Asa tanan'Andriamanitra izao tontolo izao. Ka Andriamanitra tompo miteny aza ty an'izao tontolo izao. Dia mbola say ihany ve tsika? Fa misy vavaka nga matahotra an'izany. Na zavatra amin'ina le zavatra tontolo izao, le filalaovan-dratsy. Efa ratsy le zavatra jerena dia mbola iny ihany afaka ho azy ihany fa aloha jereko farany. Marina fa voarara ny tenin'Andriamanitra ty fa saingy izao faraparany e. Filalaovan-dratsy tsy andovana ny fanjakan'Andriamanitra. Raha lasy anabavy ho avy Jesosy. Anjarako, anjaranao ny mandiny tena. Hoe manao ahoana za amin'ilay fanarahana an'Andriamanitra. Tena efa miova ve? Tena efa tanteraka ve le fiovana? Izany le nitoriana le filazantsara. Tsika le efa mahalala le filazantsara. Tena efa nahita vokatra tamin'le filazantsara ve? Tsy ny olona tsy bivavaka ihany no very, fa ny olona mpivavaka be dia be no very. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny nisany fasika ny amoron-dranomasina no isany. Mpivavaka ny mameno andreo. Tokony andinindreo amarina antsika an'izany amarana ny fanabarana. Tena marina ve hoe mpivavaka reo very reo. Verentsika vakinda le vaky teny tamarena ao amin'ny Mateo 7. Mateo 7. Mba aizako saizanao mandiny tena tsara fa ho avy Jesosy. Tena efa mbiam-baravarana Jesosy. Ka sao dia mbola tratra ao anatin'le toetra ratsy fahazaran-dratsy. Sao dia mbola tratra ao anatin'le fahazaran-dratsy. Sao dia mbola tratra ao anatin'le toetra ratsy tsy mety mioviny. Fa zava-doza ane. Tena zava-doza. Tsy hoe zay rehetra mitra-piangonana dia voavonjy daholo, tsia. Tsy rehetra meno an'izany dia voavonjy daholo, tsia. Fa be dia be mpivavaka, na mpitory, na efa vita batisa, na efa pasteur aza, ho very rehefa tonga Jesosy. Marina ve zany? Mateo 7, ny 1:20 ka hatramin'ny 7. Mateo 7, 1:20 sy 7. Izao ny vaky ny teny. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hita amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony ndraiky izay ny an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay, ary tsy efa namoaka dia amin'ny tamin'ny anaranao va zahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va zahay, ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay mela amiko ianareo mpanao meloka. Tena zava-doza ary mampalahelo reto olo reto zany. Tsy rehetra manamika tompoko, tsy rehetra mitra-piangonana, tsy rehetra mivavaka, tsy rehetra mitory, tsy rehetra miteny izany fanambarana izany no any an-danitra, fa zay manao ny sitrapony rayko izay any an-danitra. Inona moa le sitrapony ray? Tsy vakiko tsony toko sy andiny fa kelikely ny fotoanantsika sisa. Izao ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Tesaloniana voalohany eo manao hoe fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia niamasina anareo fa tianareo ny fijangajangana. Ahoana mba hatonga ho masina? Ahoana mba hatonga tsy mpijangajanga? Ahoana mba hatonga miva toetra? Norona amin'ny filazantsara miresaka amin'izao mitaraina amin'Andriamanitra. Dia reto olona reto dia tena mampivavaka reo ozy le ten'Andriamanitra manao hoe efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao fa zahay, zany efa nitory reo, fa nampianatra reo, vita batisa reo, ary efa namoaka dia amin'ny tamin'ny anaranao zahay, zany hoe mandehandeha reo, mamoaka dia amin'ny reo, mivoaka ny dia amin'ny mametra tanandreo sitrana ny marary. Saingy izao very anefa le olona. Indary nataony navery azy? Izy le navoaka dia amin'ny ve? Izy le nasitrana ny marary ve? Tsia. Zany ka fa inona navery andreo ary ozy voasoratra zany fa hoanatra ao atsika, fa mety avery atsika ihany koa raha tsy mitandrony tsika. Inona navery andreo? Amaranana ny teny Salamo 5:20. Tsy retsika ny antony navery reo, tsy reo le hoe mivavaka sabotsy na mivavaka lahady na mivavaka zoma, tsy hoe reo le mandeha mampianatra na mandeha mitory, tsy izany ka. Fa navery andreo miaraka amin'le Virjina 10 zany. Inona ny antony? Salamo 5:20 dia amin'ny 9 fa 7.
Salam dimapolo teny fasimy amby folo. Zao ny vakateny vakina anaran'i Jesosy manao hoe iain'Andriamanitra izay mipetraka hatramin'ny taloha ka maly ireo olona tsy miova toetra sady tsy matahotra an'Andriamanitra. Hay ve? Zay zany natao mahavery an'ilay olona. Ny olona ho very zany, tsy hoe ny olona tsy mivavaka, mazava ho azy reny. Tsy hoe ny olona tsy mivavaka ato amiko sy aminao, tsia. Tsy hoe ny olona tsy mandeha mitory, tsia. Fa ny antony mahavery ny olona dia ny olona tsy miova toetra sady tsy matahotra an'Andriamanitra. Raha bavy anjarantsika ny mandiny tena. Ka reo olona ireo mety mamoaka deminy, mivoaka ny deminy, mameran-tany marary, sitrana ny marary, mety mitory ireo mataona olona betsaka. Saingy ireo tsy miova toetra. Rehefa amin'ny fiainandavanandro latinainy, talata alarobelaka misy zomary eo, dia mpifosa olona, dia mpanaratsy olona, dia mpandaingy, dia mpiteny ratsy, dia mpanao fanao zao tontolo zao, dia variana faina zao tontolo zao, fitafiny zao tontolo zao, fiteny zao tontolo zao. Very satria tsy miova toetra. Tsy matahotra an'Andriamanitra satria nahoana? Ndona neriavana rehefa tsy matahotra an'Andriamanitra, dia zay mahatonga an'ilay olona tsy menatra ary tsy mitandry zany zavatra teneniny vavany. Rehefa miresaka izy dia resaka vosi-dratsy, miresaka izy dia tenteny foana, miresaka izy dia resaka tsy avy amin'Andriamanitra, tsy matahotra an'Andriamanitra. Ary rehefa sabata ny andro, zay tia midirana hoe dia hidirana, tsy fatahorana an'Andriamanitra zany. Tara ilay olona rehefa sabata, mety misy fotoana mangatsiaka, zao ny andro ririnina, zao ny andro. Malaina mihitsy nitsanganao mpandiny zany, tena mbola mangatsiaka. Akaikelo fiangonana fa izao hoe aleo mba amivalo sy efa vao mitsangana eto. Mangatsiaka ilay andro dia mandeha naraka izy, mandeha navatsiavaka aloha andro any. Tsy matahotra an'Andriamanitra. Raha lasena bavy, tena olona miova toetra ve zasenao. Io le tiniana. Matetika mantsy le mizaha toetra ny hafa, vetivety, vitatsika. Fa le mizaha toetra ny tenako ny tsy vitako. Le mijery ny toetra ny hafa, haiko. Fa le mijery ny toetrako tsy vitako. Ka manomboka androany, aza mijery ny toetra ny hafa, fa mitotilo amin'ny tenatsika. Dia mangataha amin'Andriamanitra, ampafantaro Andriamanitra inona ny zavatra mbola tsy mety. Dia rehefa ampafantarin'Andriamanitra anao, ka mipoitra le toetra tsy fahasaran-dratsy, dia mitotio amin'ilay filazantsara. Jesosy zany mpiteniteny foa zany, hoe mbola zany le toetrako, efa natao tao aminao a Jesosy. Niara-maty aminao a Jesosy, fereno amin'ilay filazantsara, rehefa verino amin'ilay filazantsara, dia azo antoka ny fanambaran'Andriamanitra. Andriamanitra ny teny, dia hofrany avy Andriamanitra ny fonao, sy ny fony taranakao, mba hitiavanao any avy Andriamanitra. Ary mampanantena fo vaovao ihany koa Andriamanitra, any amin'ny Ezekiel any izy milaza fa dia omeko fo vaovao ianareo, fa na vaovao no ataoko anatinareo, ka tonga nareo hanteraka ny lalako sy tanora ny titoko sy ny fitsipiko. Zany ho an'ny olona tena mitaraina, ho an'ny olona tena matoky, Andriamanitra ihany manteraka ilay fiovana. Fa matoa ilay olona mbola tsy miova, tsika indraindray tsy todona, tsika indraindray tsy maika. Raha lasena bavy, tena ho avy Jesosy. Tena ho avy Jesosy. Very ny olona tsy miova toetra, very ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra, ka dia anjarantsika no mitaraina mbola fotoana zao, na dia tsy fotoana lava-tsony aza, fa tampoka niverenan'i Jesosy eny amin'ny ray-lanitra. Matoa ambara amintsika fiangonana zany fanambarana zany. Tian'Andriamanitra sanao tena andiny tena lalina. Tian'Andriamanitra sanao mba samy voavonjy avokoa. Tian'Andriamanitra tsika mba ho any an-danitra. Zay mahatonga zany fanambarana zany omen'Andriamanitra antsika. Tsy tian'Andriamanitra izy ho very tsika, fa mba samy tonga fibebahana. Ary raha ho avy izy eny amin'ny ray-lanitra, dia mba samy tafakatra tsika hitsena Jesosy eny amin'ny ray-lanitra. Tanteraka fiangonana zany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zahay Andriamanitra, ny amin'izany fanambarana nomenao anay zany. Misaotra satria matoa ambaranao zany, dia tianao tokoa izay tena olona miova toetra, olona matahotra anao amin'izao andro farany izao. Tianao zay mba tena olona miova fo, miova saina. Tianao zay tena mendrika ho zanakao fa tsy hanala-baraka ny anaranao sanatria. Misaotra Andriamanitra, tsy hainay tanterana anefa zany, satria nofo malemy ihany zahay. Tsy hainay manova an'ilay tenanay, fa dia ampio zay Andriamanitra. Tario ny fiangonana, mba azoty hiresaka aminao, azoty hitaraina aminao, indrindra hiverina manakona tan'ilay filazantsara, satria zany filazantsara zany no fototra namonjenao anay. Azo antoka Andriamanitra fa miasa ianao, manova, manamboatra ny fiangonana ianao, mba hatonga anay samy voaomana rehefa ho avy eny amin'ny ray-lanitra ianao. Misaotra ny ahafantanterana zany ray masonao. Dia renanao ankalazaina amena voninahitra tamin'izany fanambarana zany. Asandratra ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy Nazareta, indrindra ny venonany asandranao. Misaotra indrindra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Ho fiazan'ny fanambarana